Zay ihany koa no mitondrantsika makany amin'ny lafim-baovao manasongadina ny politika sy ny fanatanterahana ny fampihavanam-pirenena. Anisan'ny niantso ny tokony handraisan'ny FFKM andraikitra goavana amin'ny fanatanterahana ny fampihavanam-pirenena ny Groupe tantanimena izay narindran'i José Rakotomavo manoloana ny fanatanterahana ny dinika izay tarihan'ny FFKM ary manana ny ambarany ity farany ratsika toy izao manaraka izao makasika izay. Nanomboka ny faraparan-taona 2024 dia nirosy tamin'ny fampihaona samihafa ho amin'ny fampihavanam-pirenena ny FFKM. Nevitra mikasika ny dingana tanterahan'ny FFKM ho an'ny fampihavanana. Misy vokatra lizy hitantsika ihany vokatra ireny misy gatra voaka fampiresaka misy conférence some ka amiko zany efa zava-dehibe zay ka amin'izao fotoana zao tena zavatra zao dia miandry satria mandeha tsara zany lizy izay zany dia faly vahoaka miandry ny valiny io fa mino fa rehefa tonga any amin'ny farany io dia lamina angambo tonga amin'izay zany le ataontsika hoe le sérénité le fitoniana afana miasa amin'izay mampiroborobo miasa fampivoarana ny tanindrazana zay ny zavatra andrasantsika. Anisan'ny fanapa-kevitra nivoaka tamin'ny dinika teo amin'ny filoham-pirenena 10 ny hanokafana ny dinika ho an'ny fampihavanam-pirenena amin'ny herivelona eto amin'ny firenena. Iza no hery tokony handray anjara ao anatin'izany ary inona no andrasana amin'izany. Ka rehetrarehetra zany tokony afaka mamoaka ny heviny satria zay moa zany ny teny tadidinareo hoe refondation nationale fanamboarana avy any fotony mihitsy zany zava-misy eto satria matotsika zany tsy dia tena ndroso na fandrosona ndroso zany dia misy antony dia tokony jerevana ny fotony mihitsy lizy ary mivahoaka rehetrarehetra ary tsisy akanafaka io hoe manampahaizana mpamotsy insisa fa tokony akana hevitra daholo dia jerevana zany zay karazana fampifehezana vaovao be fampivezana vaovao mety voakasika eo zany be zavatra voakasika.